Alatsinainy fa 20 ny volana janoary taona 2024 toko lasy toko vavy atolotra indray ny araba tonga zao tao anatin'ny fandarana dinika tahaka ny mazatra rehefa alatsinainy hariva toy izao dia manasa vahiny ny fandarana iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena ao amin'ny tian'ity dia ny tenako indray aloha izany no eto hiaraka aminareo eto miaraka amin'ity ihany koa Andriamatoa Lazara Zafiarson fotoa nasionalin'ny RCR izy no hitondra sy nazava amintsika ny fomba fahitany ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao inoana ihany koa efa elaela tsy nivahiny teto amin'ny fandarana izy manana zavatra maro tokony ho lazaina antony indrindra nanasantsika anazy dia notsika fa hitondra an'izay fomba fijery sy mahakasika ny RCR izay izy kasitrany ianao tompoko nanaiko vahiny tato ary fotoana ihany koa satria mbola janoary tsika dia hiarabananao nahatratra ny taona mirary soa ihany koa anao sy ny ankohonanao sy ny RCR iray manontolo. Miarabanao hiavitra solondraibe miaraba mivoaka malagasy manaraka izao fandarana izao dia araka ny teninao teo mafisina ny fiarabana hatratra ny taona satria mbola volana janoary tsika irariana ihany koa ny ahitantsika fahombiazana amin'ity taona ity dia mankasitraka anao manasanay eto amin'ny plataony MBS ankasitrana ny MBS amin'ny fandraisana miaraba tompoko. Arak'izay dia tsy mialonjafy ny fandarana fa izay te hivahiny hitondra ny fomba fijeriny dia afaka raisina avokoa satria ilaina izany tombontsoan'ny ambon'ny firenena trany mihazakazaka ny toedra raha-pirenena resaka mandeha amin'izao fotoana izao adihevitra ny anivon'ny fiarahamonina amin'ny atoko politika eny amin'nivon'ny mpanara-baovao ihany koa ny resaka fifidianana kominaly amin'izao fotoana izao ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainy eo ihany koa ny fifidianana solombavim-bahoaka tsy fantatra hoe iza no andeha aloha izay indrindra no anaovantsika ny tarijesako amin'ity hariva ity anasananao sady ao anatin'ny ora iray eo isika no hiaraka eto tahaka ny mazatra Andriamatoa Lazara Zafiarson resaka mandeha izay resaka fifidianana kominaly izay tokony hoe fanandeha satria tapitra tamin'ny faha 12 ny volana novambra teo izany ny janoary elakitsiny tompo ny feptom-piasana ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina hatramin'izao tsy mbola hita ny aseninona nolotra ny daty tsy hita ihany koa izany fa iny aloha izany ny fanapana no hitan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoe mitohy amin'ny asany ny ben'ny tanàna tranga izay ataontsika hoe tsy vaovao ihany fa efa nisy teo aloha manahoana ny fahitanao amin'izay zavatra rehetrarehetra izay satria isany hoe fifidianana akaiky vahoaka io zavatra io. Ny fantainana tokony hapetraka angamba ny havitra fantainana voalohany naninona no tsy vita ilay fifidianana mahana redevabilité hoe ny fanjakana hanazava mivoaka malagasy ny antony tsy nanatanterahana an'ilay fifidianana raha ohatra mantsika ny tokony ho izy dia efa tokony vita talohan'ny volana janoary zany ny fifidianana ben'ny tanàna raha andeha ilay fifidianana ben'ny tanàna amin'izao moa zany hoe miaina fahefana zany lehibe ny fanjakana hanendry olona hanendry PDS mandra-pahatonga ilay fifidianana ben'ny tanàna inona ny kajikajy ao anatin'izay izay ao anatin'ny RCR mantsy hatrany am-boalohany dia efa mitady rafitra hafa mihitsy satria raha le mahazatra antsika zany dia mifidy ben'ny tanàna dia mifidy mpanolo-tsaina iny le nanamarinay foana hatramin'izay hoe eto Madagasikara moa zany na mipetraka any amin'ny deuxième arrondissement aza ilay mpanolo-tsaina fa ary amin'ny premier arrondissement izy ny lany mpanolo-tsaina dia mety zany eto Madagasikara ny akamaroan'ny député dia aty Antananarivo no mipetraka ny akamaroan'ny sénateur 90% dia mipetraka aty Antananarivo fa tsy mijanona any amin'ilay toerana iandraiketany aza dino fa rehefa mifidy ben'ny tanàntsika dia mifidy conseiller communal zany hoe mpanolo-tsaina ny tanàna ireo mpanolo-tsaina ny tanàna ireo ahoana ny critère satria raha le ben'ny tanàna fotsiny mantsy nijerentsika dia mandringa satria amintsika amin'ny teny izao fa mivadika PDS io dia azon'ny fanjakana atao nizaniza fanjakana eo tsy mijerina izay fanjakana amin'izao tsika nizaniza fanjakana teo hatramin'izay dia azo conditionnena le PDS hoe ilatsaka ianao fa préparer ny terrain ohatra zavatra ohatr'izany zany azo hoany olo-tokana iny fa le lista manaraka anazy ato ny tsara jerevantsika satria rehefa nanazava teoria izay hatramin'izay izay azahoana antsiny matetika ilay izy dia hoe ny tena lehibe indrindra ao anatina rafitra fitondrana dia ny rafitra mpanara-maso rafitra mpanara-maso ny conseiller communal ny rahantsika nahita ny débat eo anivon'ny commune Antananarivo eo amin'ny resaka conseiller communal hatramin'izay ka hatramin'izay dia misy ady foana teo amin'ny exécutif sy ny mpanolo-tsaina ary misy mifampitory aza teny amin'ny tribonaly vokatry ny tsy faneken'ny exécutif satria exécutif le ben'ny tanàna hoe reto ny zavatra tokony hatsara an'ilay commune noho izany raha tsy voaomantsika mialoha koa zany
le fanomanana le mpanolotsaina ny tanàna de miverina eo daholo ihany le problème na de mahazo be ny tanàna aza atsika tsy manovany ninona eto amin'ny firenena zany a ny fananana be ny tanàna mety misy be ny tanàna raina roa angamba manerana Madagasikara mety hoe nahitatsika performance tena hoe tsara tena hoe niezaka fa amin'ny ankapobeny le be ny tanàna tsy afaka mikofoka satria misy verrouillage vokatry le tsy visina décentralisation ka natonga nay teny hoe hatramin'izay any a tao anaty constitution article 151 milaza ny fifidianana ho commune article 154 constitution milaza ny fifidianana ny anivon'ny faritra ary article 158 a milaza ny fametrahana ny filohan'ny faritany 2010 ny constitution tsika 4e république raha matadiditsika 11 décembre 2010 2023 tsika zao a 13 taona le constitution tsy mbola mifidy tsika mpanolotsaina faritra tsy mbola mifidy tsika lehibe ny faritra tsy mbola mifidy tsika mpanolotsaina faritany tsy mbola mifidy tsika lehibe ny faritany raha dika tsotsotra zany a ka raha ny fifidiana be ny tanàna mamaika de mbola tsy mieritreritra décentralisation ndray ny régime vaovao raha ataotsika hoe vaovao régime io ka aminay zany a de tsy mitondra fanatsarana ninninona na ho atao viana na atao viana satria efa voadingana raha teo le daty tokony anaovana azy a efa échec démocratique ny ilazana any satria efa maty zany le démocratia tratra n'ilay hoe ho tendrenany ray a ny be ny tanàna raha vadika PDS dikan'izay a teny midina no atao manomboka eto a ametrahana condition hoe te latsaka ianao de reto ary ny condition a de afaka milatsaka be ny tanàna anao a de mitohy a le verrouillage central de miala ndray aloha ny décentralisation ao anatin'ly satria collectivité décentralisée a territorial décentralisé ny commune ny faritra ary ny faritany efa niteraka problème be mifanendrena ny chef de région lasa natao gouverneur satria raha ny constitution a de mazava be fa tsy izy zany gouverneur zany ao raha nanazava moa ny ACC tam'izany andro zany hoe le izy a anarana fotsiny azo ovaina ve zany ny anarana ao anatin'ny constitution hoe ny faritra de ovaina fa hafa ny anarany azo ovaina ve zany fa ho anay tsy mahay lalàna de mahafantatra rehefa tsy azo ovaina ny anarana raha tsy miakatra tribunaly zany hoe tsy mampanina ny RCR ny mikasika ny hoe ny solombavy-bahoaka na ny be ny tanàna no andeha miloha ny resaka fifidianana satria efa tsy mipetraka ihany zay ataontsika hoe décentralisation resany le décentralisation le efa tsy misy mikasika ny député ndray a efa fantatra fa nahitatsika olana be deabe ny député a zay solombavy-bahoaka nanerana any Madagasikara tsy ho tany saketo tsony angamba le izy fa tafapetraka eo ambonin'ny lalàna le ao lalàna ary io koa rafitra maty araka ny fijeriny RCR satria ny député ihany eny ny mamaritra an'izay avantageny ao zay mahatonga nay ny teny hoe tsy mitombona mihitsiny zany a ao anatina firenena républicaine ka le député ihany mamaritra ny avantageny eo fa tsy iarana ny vahoaka hoe inona ny zavatra tokony atao tokony faritana mialoha zany ka raha anao aloha ny fifidiana député izy de mazava be fa kajy politique na ho anao arina ihany koa izy de kajy politique zany hoe izy hita fa mapetipety mahastable le pouvoir satria azadino fa ny fidy a de efa polisanjato ny gasy ihany no nandeha ny fidy eny polisanjato a tsy ny fidy ro polisanjato zany a no azony satria nahazo 50% izy a ka tsy manana crédibilité tsy manana légitimité le fanjakana de voatery izy mitady hoe raha ato amin'ny député ve tsika mety ahita stabilité satria azadino fa ny député maromaro a no efa niala tao anatin'le inona ty izy groupe parlementaire nanohana ny fitondrana ary raha andefa lalàna izy ohatra zao a ho avy ny loi de finance rectificative mois de mai a de ahoana azadino fa efa tsy lany tsony ny LFR tamin'ny farany teo a de navadika ordonnance daholo ny afahana mamoaka vola sy ndretrarehetra ka amin'ity ndray mitoraka ty a atafavoaka loi de finance rectificative avy izy mois de mai sa tsy atafavoaka de tsy maintsy manao kajy izy ny important kokoa ametraka loi de finance rectificative ka hoe ekeny député sa tsy valana ny député ohatra le teo ndray le LFR de teraka problème inona ny mety fiatraika an'izay satria rehefa tsy mandaly député ny loi de finance rectificative de mikisaka amin'ny bailleur de fonds satria ny année fiscale amin'ny bailleur de fonds manomboka ary amin'ny mois de juillet de miandry izy zany le fivorian'ny parlemanta mois de mai de mahita izy hoe io fa misy accord ny parlemanta ny budget gasy de zay izy va mamoaka ary amin'ny mois de juillet de zay ny natonga ny financement rehetra
tsy nipoitra nanomboka mois de juin nakaty sy tahakana daholo izy communauté internationale ange tsy hiteny aminao hoe mety aminay nareo na tsy mety aminay fa hitiny fotsiny bosiny dia iarahantsika mahita io ny difficulté ntsika amin'ny devise satria hita taratra any amin'ny koa atao d'échange le izy a vokatra zay a tsy fananatsika devise a tsy fisiny vola vahiny a miditra amin'ny alalana financement zay ka misy kajikajy ohatr'izay izy io namana yavitra fa ino moro zareo mahita anazy ino mampetipety anazy hijery an'izay côté économique zay ve izy sa hijery le resaka be ny tanàna indray de préparer base izy satria efa mahalala koa tsika fa tsy manana base tsony a ny parti au pouvoir satria nisy kra nisy azo lazainy hoe fifanolanana teo anatin'ny partia nandritran'izay fotoana rehetrarehetra zay a hitatsika zany tany anatin'ny fifidianana dia voatery izy miverina any amin'ny base a ka raha metraka base indray izy politika nyresahana de afaka mametraka indray izy ny be ny tanàna hoe ahoana ny iverenana metrahana base arakaraky ny intérêt zany io fa na makato izy na makato a de tsy mitondra ninina ho an'ny Madagasikara na alefa aloha ny député na alefa orina takzay koa mibe ny tanàna satria ny politique générale de l'état aloha jerena fa reto ane ny be ny tanàna mpanatateraka ohatrina ny vola mihodina anivon'ny commune ka raha tsy hitatsika ary anatin'ny décentralisation satria hatreto mbola tsy mihoatra 5% ny budget an'ny collectivité décentralisée a de tsy mitondra nininy zany fa le be ny tanàna forme fotsiny aloha hatreto resaka rafitra nyresaka eto fa za tsy mijery le régime fa nyresaka rafitra hatramin'izay hoe raha nanova be ny tanàna moa zany tsika de nanova inona itsika zao nahita milokaloka nataony be ny tanàna ohatra teto atoerana de miara mahita tsika fako nareo angamba ny akaiky rindra anazy eto de tsenao sopatra ny amin'ny road diginy a de mahafantatritsika zany fa tsy manambola le commune satria na ny sambovaza ratasiany ministera no fanadiovana ny tanàna sy ndretrarehetra tsy mahana fahefana le commune nahandro akafako ary tsy manam-pitaovana akory a mbola miandro fanomezana avere amin'ny institution hafa zay vo afaka mandray andraikitra mifandraofana fako a vokany a tsy le hoe le be ny tanàna akory no tsy navita ny asany fa nizaniza be ny tanàna eo ka raha mbola io le rafitra satria zany statut an'Antananarivo zany a tokony statut particulier zany amina tanàna ngeza be ohatr'izao satria miakohatra fotsiny ianao nisy débat atao amin'ny conseil communal a hoe ekena ve ny taxi moto a sa tsy ho ekena ny taxi moto eto Antananarivo de nandeha ny fifidianana de raha mijery an'lizy ianao a de ohatrany hoe zavatra tsotsotra lizy hoe ekena sa tsy ekena fa faux débat mihitsy lizy satria tsy ampita tafika ianao mandeha de misy taxi moto ampita tafika ampita tafika nefa tsy anatin'ny commune Antananarivo raha sakananao ny taxi moto a maka olona taxiny avy any ampita tafika de aterina Analakely de ho sakananao ve ny taxi moto avy any ampita tafika hiditra Analakely dikan'izay lasa commune Antananarivo ndray ampita tafika ohatr'izay koa hitosy mahita embouteillage tsika eo a raha micalcule ianao zany anatin'ny budget ny commune ahoana gérenana embouteillage de ho ferany eo atreo apasika ny gestion amin'ny commune nefa ny fluen'ny transport na ny tomobile miditra avy any apasika sy ny moto avy any apasika avy any itosy zavatra tsy hitanao calculena mihitsiny nefa en dehors ny cadre ny commune urbaine Antananarivo le izy noho izany tokony ho ampidirana anatin'ny calcul an'Antananarivo reny vohitra ny fidiran'ny moto avy any itosy zay misy amanarivony isan'andro miteraka embouteillage ny fidiran'ny tomobile avy ery anosy zato amanarivony zay tsy anaty commune Antananarivo noho izany hoe tsy voagerena commune mihitsy ny embouteillage nanao inona tsika nanao inona fa rehefa mba hita fa nihitatra ohatran'io le commune tanàna dehibe ohatran'io de hovaina statut particulier manova rafitra mihitsy ianao zany hoe ahoana ny ijerenan'io tanàna ngeza be eo fa raha everitsika hoe be ny tanàna ny tantana Antananarivo a tsy ho tafavoaka eto tsika yavitra na oviana isan'ny zavatra mandeha ihany koa tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo anivon'ny antenimera teo ny makasika an'ilay hoe ho atao listra tokana ny fifidianan'ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao a zany hoe ny lohany fotsiny no fidiana de manaraka ho azy ny mpanolotsaina satria isan'ny adevitra foana mafimafy teo ny resaka taxi moto ny resaka fako teo anivon'ny tanàna Antananarivo manao mety ahitana an'izay satria isany hoe rafitra ihany koa zany hovainy zany angambany satria ialana amin'ilay ataontsika hoe fifandirana sy fifandonana ara-kevitra ao foana ny kanefa n'ilay zavatra farany amin'ny ataontsika hoe fanatanterahana azy foana isany tsy efa manampy ve zay zavatra zay raha hoe ny be ny tanàna ny fidiana de manaraka fotsiny ny mpanolotsaina ina moa problème raha mifanditra raha misy lalàna atao référence mahazo miady mihitsy ny mpitondra misy lalàna io ataonao référence fa nga anao ahita olona ifankaty aminao zany foana na olona ny fidinao aza ny conseillenao
de azonao antoka ve fa ifankaty aminao iny mandritra ny mandat tsy maintsy misy conflit madinidinika ao fa ny lalàna no atao référence fa raha hoe satria miady ry zareo a de ataony lohany ihany ny fidiana sasy qu'on appelle népotisme amina resaka politika ary tsy misy ilana ntsony zany hoe fifidianana fa de hoe ny lohany ihany ny fidianako manitsy ny président de la république fidiana de manaraka daholo zany a rehetrarehetra am'izay fotoana zay a miverina tany amin'ny andro fampanjaka ihany tsika satria mety hoe be ny tanàna le resahana fa tsy misy conseil azo mena ntsony zany tsy misy olona tsy mitovy hevitra aminao ntsony zany ao anatin'ny ekipanao ka raha mitovy hevitra daholo ary nareo anatin'ny ekipa ray satria efa voabaiko anao zany hoe amin'ny anarako ny idiranareo tato a tandremo manohitra anay eo de hoaiza le firenena ao aorianan'izay zay nametraka le rafitra hoe au conseil des sages a de niainga avy any amin'ny fokotany le fifidianana hoe ny conseil communal de tokony solitena avy any amin'ny fokotany satria ao anatin'ny lista io zany raha ohatra ka miditra anao zany be ny tanàna Antananarivo renivohitra de eto amintsika moa zao a ny conseiller inona ty izy ary amin'ny deuxième arrondissement olona mipetraka any Itosy ahoana moa ny ahafantaran'olona avy any Itosy ny besoin ny deuxième arrondissement satria ianao tsy ahita olona isaky ny faritra raha hoe listanao no ampiasaina fa zay tsy maintsy mitady olona anao zany zay mifanaraka aminao a ka mety olona avy any Dego mihitsy no tafiditra petraka any Dego le olona fa lasa lista anaty lista conseil communal zany eto Antananarivo de amin'ny fotsy miankatra mety fe zay ka tsy ohatry zany ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra rehefa mametraka rafitra fa hoe ity le lalàna ty aloha ny rafitra enjehana voalohany rehefa mipetraka ny lalàna de zay no vao mametraka institution de rehefa mipetraka le institution zay no vao mametraka programme ametraka institution zany zareo satria institution zany a impanolotsaina io inona ny lalàna ifehezana an'io zay ny tokony ho izy inona ny lalàna ifehezana be ny tanàna inona ny terme de référence be ny tanàna ka raha very amin'ny fokotany ny mpanolotsaina hoe mandefasa nareo fokotany a solitena ray ohatra na asina boriboritany a de mandefasa nareo solitena ray na roa de amin'ny alalan'izay a miresaka be ny tanàna izy de miady mihitsy ireo mpanolotsaina ireo miady hevitra tena mifaninana mihitsiny a fa io misy lalàna de hoe zao le budget de rehefa tsy mahay mifanaraka ireo de zaray de hoe ity zany ny anaovana le budget hoe tsy mahay rehefa tena hoe apetraka ao anaty lalàna le izy na mandeha tory hoe raha toe hanamboatra lalana re amin'ny fokotany zao le commune de mandeha tory zany hoe am'ty fokotany ty izy am'ty volany ty na am'ty fokotany ty izy am'zao satria miady ny intérêt le fokotany amitsika am'teny zao mankony a tsisy conseiller communal afaka miady ny intérêt ny faritra ny aviny satria izy aritra avy eo am'le faritra de azakaky ianao raha ohatran'izany amin'ny député hoe tsy afaka miady ny any am'le faritra misy azy izy satria izy ary tsy mipetraka any tsisy condition akory tsy condition akory résident permanent any le olona zay ny tokony ho izy ahafahany manolotsaina ka nino ataonao lista ray zany de mbola tsy mahavaha olana ihany koa zay fa tsy hoe raha lasa lista ray tsika isanao de midika an'izay fankaditsika fa rehefa tonga ao iady zavatra azo antoka zany noho izany a tsy manovandrina le izy fa ny resika ao anatin'izay zany de hoe ekipa laza zany no miakatra eo a de tsy misy mahazo miditra akoatra ny ekipa laza ny zava-doza am'izay zany a raha hitaritsika extrapolitsika manerana Madagasikara le izy am'izao mbola Madagasikara mbola tsy nahita cohésion nationale zao ka za zany ohatra hoe avy any Ambatondrazaka ilatsaka be ny tanàna any ataotsika hoe Mahabo de ny olona any mety hoe fa ahoana moa laza avy any be Ambatondrazaka no ilatsaka ty Mahabo mety efa mba valy votaka tany tsy maninona fa aka conseiller zany avy any Ambatondrazaka daholo ny lista manaraka anao azotsika eritreretina avy mety vokatra zay satria tsy mitenir compte le géographie tsika rehefa maka mpanolotsaina fa ny mpanolotsaina tokony représentant géographique satria collectivité le resahana ny collectivité a de ensemble na géographie mitambatambatra zay na maritana collectivité donc paramètre géographique zany a tokony ho hita ao anatin'ilay famaritana n'ilay a conseiller satria reo ny représentant an'le olona any amin'ilay a fokotany na amo na isan-karazany noho izany a tsy mahavaha olana lay a lista unique mbola resaka olana rafitra zay zavatra isan'ny ady ataonareo RCR alohan'ny ifondrako amina resaka manaraka andriamatoa Lazara Zafiarson tsy ho isan'ny rotsaka anatin'izay fifidianan'izay ve nareo raha itika iroso ary le fifidianana ny RCR ny anarany a rassemblement des citoyens responsables
antoko hafa ny modèle hitondrana an'ilay izy a. Misy olona mieritreritra ilatsaka amin'ny anarany RCR de raha manaraka an'le hoe zao ny eritreretinay hanovana an'le rafitra satria be dia be ben'ny tanàna maka conseil aty amin'ny RCR. Meko ohatra anao misy ben'ny tanàna tena any amin'ny commune dezaka any Fianarivy be any. Tena hoe tonga manantona ahoana ny géreko ny commune ko fa zay tsy mahazo subvention, zay tsy mahazo inona ny ataoko le olona mitady fampandrosoana zay tsy hita taratra mihitsiny. De tsisy avasy décentralisation natorony anazy hoe mefahefana ny seho fokotaninao. Mefahefana le seho fokotany anelanelana anao fa tsy anao intsony mandeha makany amin'ny fokon'olona fa asay voaterina any amin'ny fokotany fotsiny taratasy momba ny omby de ny président fokotany miakatra de ianao sisa manara-maso an'le président fokotany. De tsy mila se déplacer intsony le olona satria mandeha taxi borosy ray andro anao vao tonga any amin'ny commune ho an'ny fokotany sasany. De rehefa décentralisena le pouvoir de nisy poids le président fokotany raha teo ny karaha-mampo président fokotany tsy voaloha any ka nanampy le président fokotany le fiarahamonina hoe satria ianao ihany efa mitondra ny taratasinay zay sy rakoto fampivarotra tany. Amena amin'ny président fokotany vita eo ny taratasy président fokotany mitondra anazy miakatra any amin'ny commune de vita. Zany hoe am'izay fotoana zay zany manakaiky an'le vahoaka le commune satria efa hita le difficulté misy rehefa centraliser le système. Ka ny anay zany arakaraka le olona hoe vonona ilatsaka amin'ny anarany RCR izy de hita eo zay fanapahan-kevitra. Tsy ny RCR raha teo tsy mbola mametraka hoe ilatsaka na tsy ilatsaka fa rassemblement le izy. Le rassemblement ny citoyen tsy voatery olo tokana fa mety misy association na citoyen koa any. Misy association politique na citoyen koa any. Hoy le parti politique ahoana ny fahatsika miaraka ametrahana ben'ny tanàna inona moa maharatsy an'izany fa zavatra azo antoka de hoe kely le fahefan'le ben'ny tanàna raha le système misy. De fa hazavaina anazy zany ny risque rehetrarehetra satria zay ben'ny tanàna nanohitra na zay ben'ny tanàna naseho nisongadina dia iarahantsika malala ho an'ny Moramanga. Moramanga tanatin'ny 5 taona tsy nanana ben'ny tanàna satria tsy pomba ny fitondrana no lany de navadiny PDS tapitra ny mandahan'ny ben'ny tanàna tsy nahazo ben'ny tanàna Moramanga. Commune urbaine fa raha mandalo ny tanàna Moramanga anao mahita ny loto mahita ny aratsy ny lapan'ny tanàna tsy hainao intsony hoe commune urbaine ve ty sa inona ty commune ty. Izay ny danger an'io le centralisation io ka rehefa poronao le olona zay vao apetraka hoe satria nareo tsy mba nanohana anahy de tsisy financement zany makany aminareo. Zay zavatra zay alan'ny RCR ka tsy voatery amin'ny anaran'ny RCR daholo ny zavatra rehetrarehetra fa misokatra ny RCR amin'ny adihevitra ny amin'ny tokony ampandrosoana amin'ny Madagasikara fa tsy mety le parti unique tamin'ny andron'ny deuxième république nampitotongana ny Afrika natonga an'le hoe aventure chaotique de la démocratie. Iverena kely makasika an'izay démocratie sy ny ataontsika hoe monarchie amin'izao fotoana izao fa ny resaka makasika an'ity gouvernement ty Andriamatoa Lazara Zafiarsan mbola tavaverina aina aloha zany ny Andriamatoa Tsay Christian hatramin'izao io inona ny mety ho anto amin'izay resaka mety ho fifamatorana ve sa mety ho tena ataontsika hoe fahaizana tokoa atoky avy amin'ny filoham-pirenena satria raha tadiditsika nisy ny fitsipaham-pitokisana maro anisa 500 teo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy nampiotsina azy fa tao nisy ny fampiatsoana tery anivon'ny QG-andry zareo TGV zavatra ohatr' izany lasa fifanindrina andraikitra. Inona ny tena mety ho antony mahatonga an'izay hoe mbola miverina ihany mety azo itokisana ve gouvernement satria isany zavatra teneninao matetika any hoe hiverina anala CP raha toka mahomby ty gouvernement ty. Raha ohatra ka fahombiazany namerenana azy ao de io zany maximum hitantsika amin'le fahombiazana. Zay ngamba de mahavaly azy. Raha ohatra zany ka nahomby ry zareo satria zay ny antony namerenana azy de izao fiainantsika zao zany atao fahombiazana amin'io fitondrana question de définition le izy hoe inona ny atao hoe fahombiazana. Zay fahombiazana zany no hitarafatsika an'io zavatra mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro. Meko ohatra ihany mantsy ianao amintsika amin'ny teny zao feno ny hôpitaly Moramanga amin'ny Tazomoka be dia be ny olona maty ary misy fandriana ray aza olona 3
Mifahafantarantsika zany gouvernemanta zany a na de toka aza hoe resaka fonctionnement sy resaka routine administrative fotsiny raha ministère santé ny resahana de misy annonce-na vaccine isan-taona de misy ady amin'ny tazomoka isan-taona de misy ady amina aretina isan-karazany isan-taona calendrier efa établi io niaraka tamin'ny partenaire rehetrarehetra avy any ivelany hatramin'ny deuxième république makaty efa eo hoe isakan'izao tsika manao resaka lay misy odimoka averiko aminao le fanontaniana mahita ve anao an'izany zavatra zany tato anatiny 5 taona fa miverina teto ny peste miverina eto daholo ny karazana aretina rehetrarehetra hatramina kitrotro aza izay aretina efa nidivana siècle taloha tany miverina eto Madagasikara ny raha tsika nahita amintsika miteny zao izy maty ny tatsaha amin'ny tazomoka sady anaovana alerte ihany ho an'ny mpitondra fanjakana maso nahita zany namana avitra fa tsy hoe famoronana akory tsy nisy tsony le administration de routine fanaon'ny fanjakana isaky ny secteur azo adika ho fahombiazana ve zay fa na le zavatra efa routine aza mbola ny alantsika indray nefa tokony mandeha automatique systématique le izy hoe efa tokony ady amin'ny tazomoka indray tsika efa be moka zao de efa misy budget fixe isan-taona idivana amin'ny tazomoka fa misy lay zaraina isan-taona fa raha ohatra ka ary amin'ny fambolekazo le izy de hita fa maninona ny any amin'ny secteur hafa no tsy hita zay ve nitarafatsika le fahombiazana ka io safidin'ny président de la république indray anazy manokana iny zay famatoran'ny zareo any sarotra ny metraka tsao fa tsy fantaritsika zany tsy afaka mitenitsika hoe misy zany na tsy misy sarotra miteny zavatra ohatr'izany fa ny zavatra fantatra de hoe io zany ny efficacité an'le gouvernement hoe miadana tsara tsika avoaka malagasy zao de faharoa tsika amin'ny farany amin'ny tsy fahampitsakafo eto ambonin'ny tany fahatelo tsika amin'ny mahatra indrindra eto ambonin'ny tany voalohany tsika amin'ny loton'ny ville aty Afrika fahatelo tsika amin'ny loton'ny tanàna eran'izao tontolo zao croissance économique atsika stagna eo tsy hita miakatra ny taux de chômage tarafinao amin'ny isan'ny tapadoa de tarafinao amin'ny isan'ny insécurité tarafinao amin'ny tsy fisina filaminana andavanandro reo indicateur reo zany namana yavitra de ampy andrefesanao ny performance na gouvernemanta anankiray mety tsy fantatro ny filoham-pirenena raha mijery an'izay ny akoatran'izay sarotra manazava ho ina ny antony isafidianany azy isan'ny tafatsangana ihany koa zany gouvernemanta resaka moa ny hoe misy tanora ny fahavononana ny resaka sivana natao tamin'ireny fisafidianana ny ministra reny na iana ihany koa ny isan'ny ministra nisy natambatra de nisy namoana an'ity secrétariat de l'état ty amin'izao fotoana zao lokaloka indray ilay hoe 100 andro miverina indray ao anatin'izay isan'ny teraka resabe ny makasika an'ilay ministeran'ny fanabeazam-pirenena resaka WT mety ataontsika hoe ilay pression anatin'izay 100 andro zay ve ny antony mahatonga an'ireny publication nataon'ny ministre reny sa mety hoe tsy olona tokony ho toerany napetraka amin'ny toerany sa inona ny mety antony mahatonga an'ireny zavatra ireny satria fa nisy ihany koa tamin'ny resaka covid ny tranga tahaka an'ireny le izy amin'ny ankapobeny tsy anankiray le izy ka nany ministre ny transport teo aloha range hoe foanana voalizaro loety tany amin'ny aéroport de nisy ministre koa ny teny hoe fa anamboatra kapoaka manara-penitra satria izay ny taratra le tsy fisina politique générale de l'état raha ny tena izy mantsy misy ny politique générale de l'état de misy axe stratégique ao de monsieur référé am'le axe stratégique ny ministre les missions le ministre tsirairay de manana mission ny ministre de alefany amin'ny directeur général sy ny directeur rehetra hoe ahoana ny anenjehana ty mission ty de mivadika programme iny rehefa tonga any amin'ny direction de ao amin'ny direction am'izay mizara le activité hoe anjarany service zao no manao an'ity activité ty meko ohatra le izy axe stratégique ohatra petraka amin'ny fanjakana hoe lahara-pahamehana ve ny fanabeazana de axe stratégique ray zay de mifidy ministre hoe inona no ataoko ao anatin'le fanabeazana hoe fanabeazana ho any rehetra accessible
ho an'ny zanaka malagasy tsy akanavaka ohatra mission zay tonga re amy direction iny a de mizara am'izay hoe resaka fanabeazana ndresahana de hoe mila mampiditra mpampianatra atsika programme ray zay mila manao fampitaovana ny sekoly tsika programme roa zay mila manangana sekoly tsika programme telo zay de misy programme BDP ao direction BDP zany direction fampitaovana direction ny recrutement ny mpampianatra ressources humaines direction ny infrastructure fanamboarana école de ao am'le direction ny fampitaovana ndray a misy karazana BDP ndray fitaovana ao ny W ao ny inona kit scolaire sy ndretrarehetra de misy service ndray miandraikitra kit scolaire fotsiny de misy service miandraikitra W fotsiny a sy ny latabatra ny an-tsekoly am'izay fotoana zay zany a lasa BDP le activité ny zavatra andresahan'ny ministra nefa de resaka W a zany au niveau na activité le ministra no nitady fanampiana fantanina petraka zany hoe nandalo an'ireo étape revy le ministra ka tokony isy programme par rapport amin'ny programme inona ity activité ty ary par rapport amin'ny mission inona de par rapport amin'ny axe stratégique inona na tonga anay miteny ny zavatra io ka tokony valider ny anivon'ny conseil de gouvernement zay izy vo afaka miteny hoe misy an'ity activité tya rattaché am'ty programme tya rattaché am'ty mission tya ary axé am'ty axe stratégique ty zay no mitondra firenena fa raha activité ny jerena ministra de laha ny andro eto tsika efa tsy vity zany a na hoela na ovina satria BDP le activité io le nitenenina hoe raha président de la république ianao ny anao activité a de normal be raha ohatra ka tsy matory andro tsy matory alina satria ny manodidina anazy zany tsisy miasa fa izy rery no miasa ka raha izy rery no miasa voatery izy itety trano izara zavatra anaporofona zany fa tsy miasa ny olona manodidina anazy hoe avy aloha io président mba ataonay fa ndany anao mba miona am'ry ataovy zay iona am'ry olona ry fa ry miintéressé atsika ty firenena ty a ahoana ny raha miasa amin'ny italiana ahoana ny raha miasa amin'ny australiana ahoana ny raha miasa amin'ny indiana zay no andraikitra président de la république fa raha anao activité izy ka izara zavatra raha mavita folo isan'andro a izy de eninjato sy 3 anatin'ny ray taona de 903 alina anatin'ny 10 taona nefa izy tsy petraka eo 10 taona nefa vo 903 alina tokantrano vitany tsika nefa 5 tapitrisany tokantrano farankely eto Madagasikara mijanona eo 10 taona zany fitondrana io zay vo voatety ny tranonareo izarana zavatra raha ataonkajy mbola tsy ampy aza le 10 taona fa mahery kely noho izany a tsy tokony mijery activité na ministre na président fa mbola problème hafa koa no hoe tsy fahampiam-bola eo anivon'ny fanjakana mitsotra zany le ministra fa tsy nahazo budget izy anatanterahana an'io par rapport am'le programme hoe fampitaovana ny sekoly niady ve izy tany anatin'ny loi de finance niady ve izy tany raha niady izy tany anatin'ny loi de finance de tokony fantatra mibe sy maro inona ny priorité par rapport am'le axe stratégique indray de le axe stratégique mamaritra hoe ty priorité de mikisaka makany amin'ny éducation loi de finance zay ny atao hoe mitondra firenena ka raha tsy niady izy tany amin'ny loi de finance de misy zavatra tsy fantany be deabe ao satria efa nazavaiko tany amin'ny manjero hafa ihany hoe miaopapana ny vola avoakatsika any amin'ny législatif zany a na ny député fotsiny aza mahazo carburant 100 millions FMG ohatra ny sénateur mahazo carburant jusqu'à 140 millions FMG par mois zay zavatra zay de avitana W mihoatra lavitra noho ny tenen'le ministra ka tsy fanomezantsina an'le ministra raha ohatra ka hoe iteny aho hoe tokony tsy any am'le activité izy miditra fa kosa fiarovana anazy ndray hoe tokony misy référé am'le système izy fa ny tsy fahafantarana an'le système mandray a mahatonga anazy hitodika any am'le vahoaka satria matoa izy mitodika any amin'ny vahoaka de ato anatin'ny gouvernement izy tsy manana accès ka rehefa farita amin'ny mpitondra fanjakana ny axe stratégique ereto ny axe prioritaire hitondrana ny Madagasikara de misy référé amin'iny daholo ministère de manaraka an'iny no ordre protocolaire aza satria rehefa nametraka ny gouvernement vaovao iny fanjakana de aza adino a fa raha nylaza izy hoe ireto a anao décentralisation tsika sy ny rehetrarehetra de ny esoro ny tao anatin'ny intérieur ny décentralisation zay fonction régalienne ihany ny anti-intérieur de ny rang protocolaire ny intérieur lasa nivoaka le 5 ministère 5 souveraineté satria ministère de souveraineté ny intérieur
nefa ny intérieur lasa ambany ny aménagement du territoire. Zany conflit madinidinika zany de tsy fahalalana n'ilay théorie zay matezitra ny olona matetika hoe nareo théorie mibetsaka fa ianarana indray ny ordre de préséance amin'ny fananganana zavatra hoe iza no apetraka fa tsy hoe namako hiavitra de alors ranganao tonga de akariko abombony ny grand protocolaire anao fa raha ny rano protocolaire ny intérieur raha rahanao zany le izy raha tsy ao ny président tsy ao ny prime ministre iza zany ny intérim eo en cas de catastrophe ohatra ny any États-Unis zany hoe raha nianjera tampoka ny avion président ka raha sendra maty any koa ny vice président misy film zay hoe le survivant de fatarina zany iza sisa afaka mitondra atsika eto raha maty daholo reto milahatra reto sanatry vavany zany zay no ametrahana ny rano protocolaire ka tsy korotana le izy rehefa avy eo raha miala zany ny prime ministre miala président miala ny prime ministre de jereo tsara nandarana zareo le nomination gouvernement izy zany ho afaka hitondra eto zany kajikajy zany tsy azo atao kajy politique fa tsy maintsy intérêt supérieur de la nation jerevanao azy iza zany no afaka mitondra miala indray ministre ny défense ohatra de iza zany ministre miandry ao ny intérieur ary amin'ny fahaenina zany zavatra zany ianarana tena ianarana sapitra ray zany farafakeliny fa tsy hoe metimety aminay hiavitra de akariko ny rano protocolaire fa itsonjovana ny catastrophe na problème no ametrahana an'ireny théorie reny de zay no ianarana gouverner c'est prévoir zany tsy midika hoe prévoir fotsiny hoe comme ça ianao fa ny prévision de mianga amin'ny analyse hoe reto ny expérience an'olona tany aloha tany ka raha mahita ny rano protocolaire ministre ny intérieur ianao de kivy hoe ministre ny aty tany nalatsaka ary ambany ary ce qui veut dire hoe ny administrateur civil rehetrarehetra ny be indrindra ny formé natao amin'ny enam no nilatsaka ary ambany ary ka ny administrateur civil ary moa tsy tahitra am'izany de ataonao ahoana nefa reo no mafeny territoire de Madagasikara ao anatin'ny administrateur civil no ahitana administration territoriale zany zavatra zany ianarana hiavitra tsy fanakihana be fahatany zany fa zay le système misy eto mila amboarina le système mila amboarina le système zay ny hevitra mikasika an'ilay nomination ny gouvernement misy an'le resaka le secrétariat ihany koa mbola adevitra hafa ihany koa zay mbola tsy fantatra aloha zany reto mbola tsisy nomination raha ohatra hoa ka activité no gérena ministère de tsy mitombona ka ohatra ary hoe mana activité be deabe tsika ao anatina zavatra anankiray anendrena ministère ve zany fambolekazo ohatra satria activité ny fambolekazo activité ny zany mission ny ministre ny environnement fa efa activité ao anatin'le mission mametraka programme ministre ny environnement programme ny protection ressources halieutiques programme ny protection ny ressources forestières ohatra de ao anatin'ireo programme reo misy activité hoe programme protection ny forêt de mamboly hazo sika de le fambolekazo hoe zany azo ananganana ministère satria activité fa activité maromaro no mitambatra manome programme mitambatra maromaro manome mission fa tsy hoe faly fa ohatran'le nanendrenan'le hoe activité anankiray eny fametrahana ny tanamasoandra fa nanendrena ministre ka eo am'le resaka budget ma tsy lasa mety sa mety tsy ligne budgétaire moa zany efa faritan'ny loi de finance iny partage fotsiny no ataony iny efa fixeny anaty loi de finance ty ihany ny azon'ity ministère ty satria le ministère misy mission ao de sarahana fotsiny le mission rehefa avy eo ty activité ty raha tasé amin'ity mission ty de sarahana fotsiny tsy manova iny fa ny charge mety hitombo de le charge ty amin'ny côté staff politique satria lasa misy staff politique be deabe ndray manaraka io koa mbola rafitra mila ovaina tsy hoe avy any Lazare Ferson de tondra olona 70 de voakipily daholo le fonctionnaire rehetrarehetra mipetraka teo fa izahay de mirecruter an'izay olona rehetrarehetra novice tsy mahalala ninina amin'ny administration avy any satria hoe tsy azoko antoka le fonctionnaire zay ngy mahafaty le administration de zay ngy mahafaty le continuité de l'état satria le continuité de l'état
ny fonctionnaire ihany ny afaka miassuréany io izy ihany no mahalala hoe teto ny historique nyity dossier ty ka raha vao tsy fantany zay a tsisy fonctionnaire zany de zay no mahatonga an'le manao redondance na erreur fotsiny le fanjakana satria tsy misy référé am'le fonctionnaire izy fonctionnaire raha ty moa rehefa akipilinao izy mandray karama ihany a de zay fotsiny ianary za ty zao miflotte azy zao de tsisy asa zany fa mila manao pointage fotsiny a maraina de mody any ariva be de be ny fonctionnaire tratran'zany vokatry le staff politique tonga avy any a le mpanohana an'le politicien io zany voatendry ministra andro any de misy olona roapolo miaraka amiko tonga manotrina anahy io reny ny azoko antoka de reny ny manindry le fonctionnaire de mikisaka amin'ny fonctionnaire miala ny continuité de l'état miala ny continuité de l'administration miala daholo ny rehetrarehetra akoatra ny dépense andreo staff reo le ministre koa raha tamin'ny gouvernement vaovao io a tonga avy any le ministre de mahita an'le birao izy hoe tsy goako ty salon ato ty tena avoa ihany salon de manao commande izy vidy salon 20 millions ariary de nefa ianao ry mitady ban zay fahafahana mamoaka voly zay a satria ordonnateur délégué ny ministre zay fahafahana mamoaka voly zay atraizany fetrany satria raha makany amin'ny barao ministère zany ianao de vaovao daholo ny akamaroan'ny salon any amin'ny ministère de le teo aloha de miova ndray gouvernement teo de mividy salon vaovao ndray a le manaraka eo satria le aitraitra le Einstein le main fotsiny mikonty eo fa tsisy lalàna mametraka hoe ity salon ty no vidina tam'izao ary le mpiasa-panjakanao tsy afaka mamaly satria olona tsy fonctionnaire ny ampidirinao SG ohatra secrétaire général zany tokony obligatoirement zany fonctionnaire daholo satria administration ndray za ianao nefa manendry olona tsy fonctionnaire fa zay metimety aminao avy ana le tsy ala ataoko SG ato de iny no manoana anao iny tsy maintsy aro anao de zay ny mahastable le fanjakana amin'ny lafiny ray fa zay tsy mampandroso atsika amin'ny lafiny anankiray de raha resaka fambolekazo ohatra ataoko ohatra mbola tsy teraka anao hiavitra nefa namboly azy teo ami'eritse tosika ny gouvernement fandana mandeha ao ianao raha mahita ala dana mandeha ao anao raha mahita ala de tonga mamboly eo daholo ny institution rehetra isa taona embouteillage tamin'ny fifambolekazo iny tsy tataraiko anao tsony fa tomobile manjatony 4x4 luxe vaovao no lasana amboly azo carburant mieritse tosika eo amin'ny 50 000 ariary reo hoana voiture de luxe zany multiplié par 100 zay de zay aloha 5 millions d'ariary carburant fotsiny mbola maka indemnité koa ary zareo anatiny io ary tsy maintsy mbola pienao ny garde corps sy ny protocole rehetrarehetra ao anatiny io de le zanakazo ambolena zanakazo na 500 ny anankiray na zanakazo na 1000 de nitoizatsika zay nandritrin'zay mandat rehetrarehetra zay a fa tsisy mieritriny nanova rafitra hoe tsy mety fambolekazo io satria tsy arahan'le mpamponina maso fa eo izy maniraka miandriomby de tonga ndray anao amin'ny heritaona de asivo lavaka ndray fa ho avy zay de maka sary rehetrarehetra hoe io le lavaka de namboly azo any taranaka hatram'izao na ray aza le azo any taranaka tsisy naniry zany anke le fanovany-dravatra tenenina hiavitra satria zay mieritreritra hoe raha fambolekazo a inona tsy de centraliser an'zany any fokotany asainao mifaninana amin'ny fokotany menao graine ny promettre 60 tonnes de graine ny fanjakana teto tao anatin'io mandat taloha teo de za aloha efa tsy mitombona zany 60 tonnes de graine zany mpamboly azo ao miresaka aminao fa c'est pas possible any amin'ny gazety nahitako an'izany de ny promettre 75 millions d'arbres raha zareo teo aloha kely teo ministre teo aloha teo zany zay zavatra impossible ihany koa hatramina projet na drone hoe amboly azo eto Madagasikara fa rehefa ataonao statistika tsy mahita azo maniry zany ianao fa raha ampiverina any amin'ny fokotany io de asainao mifanena amin'ny fokotany ray kilao ihany graine de ampy an'ny fokotany ray raha ianao hoe maka graine na eucalyptus citriodora ohatra ray kilao roa kilao de ampy an'ny fokotany anankiray satria mahavita 150 000 plante ny ray kilao amin'ny eucalyptus citriodora ohatra de am'izay fotoan'izay a ampifaninananao ry zareo a de zarain'le fokotany am'le individu le azo de anazy zay voambenany fa raha mbola fananany ombonany io amintsika am'teny zao alefany eo ny omby ka de davinao alefany aiza koa ary ny ombony de tsy maintsy ametraka gardien ao anao anga misy structure zany anaty fanjakana zay no mahatonga anay mitaky fanovany rafitra
fa tsy hoe ry zareo akory mauvaise foi zay ny tsy miteny mauvaise foi le fitondrana non tsy zay le resaka ka fa namboly azy foana tsika nandritry ny 10 taona 7 taona fandana ho hainao maky fonenana eo am'eritsetosika raha mahita azo zara mahita azo ana sisa velona tamin'izy ohatrotra ny reny ny avony zara naniry zany fa raha nefa raha ny vola lany teo mba tsara anaovana ankety an'izay raha misy journaliste d'investigation ohatrina ny vola lany tafamboleka azy teo am'eritsetosika amina 1000 millions na milliards vola lany teo fa résultat 0 de ohatroatra zay daholo ihany amin'ny domaine rehetrarehetra any fa tsy mifamboleka azo ihany akory no zany mila manova rafitra tsika fa tsy tafavoaketo tsika fa mamerina ny erreur fotsiny tsika efa vitany teo aloha resaka rafitra zay fa resan'ny RCR foana ny fantaniako androany hoe aiza le herijika fa atsika manala natao hoe ilay olona isany ataontsika mangeja ao anatin'izay rafitra zay na ny eto an-toerana na ny any ivelany manana an'izay herijika zay ve ny RCR satria isan'ny eniko ny tenenao ihany koa ny mahakasika ny hoe faliny ny raisam-pirenena rehefa misy ny fikorontanana kely anatiny tahaka izao aiza ho aiza le herijika ny RCR satria zay foana mantsy no miverina hovaina ny rafitra mandraky ny androany aloha tsika mbola tsy mevandrafitra mbola mitoy an'le voly azo ihany mbola mitoy amin'le voly azo ihany satria le vahoaka mbola tsy vonona le izy any tsy anavy hoe zareo ny anao an'izany zay misokatra amin'ny rehetrarehetra raha disony le izy de manana droit anareo anda azy fa raha marina le izy de manana responsabilité anareo amin'ny échec n'le fiarahamonina responsable daholo tsika ka raha diso le izy de lavo toero mihitsy ny mangalapa anao gazety de toero le izy de ndao anao débat fa raha marina le izy de responsable ianao ka ho an'izay niteraka fa manakatarana tsika mahasamihafa atsika amin'ny biby zany any fitsinjovana taranaka ny herijika na hoe probabilité ahafahana manova le rafitra de tsy misy afa-tsy ny faharesen-dahatra ny boaka malagasy ho anao zay resy lahatra mila mandray andraikitra ianao ahoana anaparitana le hevitra na de ao anaty fitondrana azy ianao ary soranay be deabe anareo anaty fitondrana fa be deabe anareo ny resy lahatra ao anatin'le izy zany hoe mahomby lay ataontsika hoe fampelezan-kevitra satria hevitra koa ny ahela am'izay am'le resaka hoe fanovandravitra ataon'ny RCR manaiky ry zareo ka be deabe nge ny général manaiky eny eo be deabe mpitsara manaiky eny eo de tsy haiko zany nefa herijika zany na inona filazantsika an'izany fa inona ny mety antony le mbola sakana zany inona moa zany ka tsika nongampanjakana tsika mbola tsy any latsaka fotsiny zay teo de mbola tsy vonina aloha mahoaka malagasy de voatery zay ny redémarre 0 zay koa tsy kivy satria zay tsy kivy manao aviny taranaka de redémarre 0 ndray zay de lasa ndray zay mitety faritra raha ohatra ka afaka taona vitsy mbola tsisy fiatraika andray le izy de mi redémarre 0 ndray zay ka zay efa natao anova le rafitra satria fantatra hoe ino lala tokana fa atsika miala am'ilay fiverimberenana am'le crise ny fantrana eto Madagasikara raha mbola tsy tonga am'izay conscience zay mivoaka malagasy tsika kosa nge tsy nanamboatra le vahoaka ka ho terentsika tsika tsy hiditra ao anatina dictature na ho forchine zany maninona moa tsika nanao zany efa expérience ratsy teo alohany zany zay no anarana théorie hoe fa maninona moa ny communauté internationale no tsy manaiky an'ilay coup d'état satria nisy expérience be deabe tany manahoana ny chute ny économie après coup d'état de avy eo tsika anana exilé politique de ady de anaonao tamma de efa fantatra daolodolo zavatra miandry eo fa ohatra zany daholo eny formule ray daholo mitrangy eto ambonin'ny tany misy collectif de candidat aty de misy any Sénégal de misy any eran'izao tontolo zao iny formule ray misy hery tany ny aty tany Benin tany hoe hery velona de mitsangana koa ny hery velona Madagasikara teto sy ny hery velona Rasalama tamin'ny andro formule ray daholo any io fa rehefa tonga amin'ny formule l'izy hoe ndao hanova rafitra de miara manova rafitra daholo ny rehetrarehetra ka amin'ny tindray mitorako ty ny avantage tsika de hoe mba itsika eto Madagasikara no mitaky an'le fanovana système voalohany aty Afrika de tsika zany no fitaratra ho an'izao tontolo zao satria makatahaka an'io ny avy any ivelany zay rehefa manomboka amin'ny resaka crise systémique daholo zao tontolo zao même la France mahita hoe manana problème na système tsika ahoana ny fahana miala an'io crise io fa efa misy lavaka mangitsikitsika miandry le fiarahamonina aoriana kely eo ka lasa lotsika eto Madagasikara zany akory tsy midika hoe efa lasa lavitra lasa lotsika par rapport amin'ireo firenena reo ho anao efa tendance zao ny fanovandravitra
manerana zao tontolo zao na Poutine miresaka an'izany a na Macron miresaka an'izany a zao tontolo zao fa mahita hoe tokony iova le système de gouvernance eto amboniny tany de lasa lotsaka eto Madagasikara misy NRCR zany nitarika alizy ary zay no anaovanay fanofanana ary anohananay mpianatra any amin'ny resaka bourse d'études hoe tokony mitandra makany amin'izay changement de système zay fa obsolète le système de gouvernance nisy nandritrany zay époque démocratique zay indray système de gouvernance misy aoriana zao fivoaran'ny teknôlôjia zao satria tsy hoarako ohatsiny ny olona any amin'ny FB any amin'ny WhatsApp any amin'ny Instagram any amin'ny TikTok fa mila gouvernance hafa mihitsy indray de zay no mahatonga anay voy an'ilay formation manerana Madagasikara manomboka tafita izy na ianao ary mahatsikaritra an'izany manomboka tafita izy be dia be ny fonctionnaire faratampony manaiky hoe tena marina ny fanovana ravitra fa miandry indray tsika ny vahoaka malagasy raha ohatra ka mbola handray t-shirt izy afaka 5 taona fa tsika oza tsika tsy hanonga-panjakana ka ny fanjakana aza mieritreritra io fa valinareo ny RCR ny ao anatin'ny valeur anay misy hoe complémentaire ty mifameno aminareo zay ka manitsy ilay zavatra tsy mety fotsiny zay de anjaranareo mandray tsy voatery marina koa nge ny teninay fa rehefa hitanareo fa marina izy de raiso raha hitanareo fa diso le izy de ohatra ny zavatra diso rehetrarehetra izy ka misy miteny aminareo ve mo hoe ny tsaramaso de fanafody kibo de ho raisinareo ve zany fanafody zany hitanao tsy mitomona de tsy raisina fotsiny fa tsy hoe ny teny le olona ny tsaramaso de fanafody kibo de vetivety anao de tezitra am'le olona hoe ity koa misy diso le izy zany de ailio fotsiny fa mety manao erreur zay ka mety misy diso ny zavatra voalazanay fa hevitra ny anay no alalinina nisy ekipa atao de mandalina zavatra de rehefa hitanao hoe ity ny voan'ny Madagasikara de avoakanay le hevitra entina patrona any Madagasikara. Amarana antsika fotoana Andriamatoa Lazara Zafiarson makasika an'le bourse tiako heverenay mba hitonanao fanampanazavana hoe ho aniza sy ho aniza tokoa moa zany ny zavatra satria isany zavatra ilain'ny tanora amin'ny zao vanim-potoana zao. Ny antony nanaovana an'le bourse aloha averinay eto tsy hevitra Lazara Zafiarson le bourse de tsy Lazara Zafiarson no mpamatsy vola an'le bourse fa hevitra olon-tsotra nahita hoe tokony ampiana le mpianatra malagasy de ny angavy NRCR izy isy organisé hitantana an'le vola de misy commission anatin'ny RCR hoe commission éducation formation no menany andraikitra hitantana an'ilay bourse fa ny commission finance no mitantana an'le vola de mifameno le commission anankiroa reo de ao anatin'izay misy mpamatsy vola ataon'zareo hoe donateur continu zay mamatsy vola hoe za manana vola amatsina mpianatra anankiray mandritra ny taona de donateur continu ny tsona azy 120 000 ariary par mois par étudiant de misy reny donateur ponctuel na hoe le mpanomesy fa tsy voatery mafeno ray taona fa mety ray volana nomeny de misy maromaro re olona reo ka feno 12 ary le ray volana de zay ny vao miampy mpianatra anankiray mena le bourse ny olona mahazo le bourse de ny manomboka amin'ny mahay miakatra zany efa mba niezaka izy ny L1 L2 L3 de mety manana difficulté araboly izy ivoahana maharanana fianarana de tohanana izy am'izay lafiny zay 120 000 ariary par mois ary ny université mpanjakana anakenina manerana Madagasikara no mahazo mandray anjara am'le fifaninanana nisy antso nataonay aza ho anareo mpampianatra any amin'ny université raha afaka manampy anay nareo satria efa mandeha le sélection araky ny fampafatarana zany ho avy le sélection zany le mpianatra fa ianareo mba angatanay ame avis satria tsy maintsy ho tany le mpianatra ao ny anaranareo de tsy maintsy ho avy zay angataka ny avis any aminareo hoe manahoana ny fahitanao an'ity mpianatra ity satria ny tanjonay de hoe tsy anavakavaka izahay na parti au pouvoir aza le mpianatra ka ohatra hoe TGV izy ohatra mety efa misy feno taona satria mahay zany efa lehibe azo mena bourse izy rehefa sahirana arabola tsara ny notiny any am-pianarana mba mahana hoe fandraisana andraikitra izy eo anivon'ny fiarahamonina zavatra ohatr'izany zany le critère ao ka ny tena misélectionner an'le ankizy tsy olona fa ordinateur misy fanontaniana valinao de akarin'le ordinateur ianao arakaraky le point azonao mba milatsaka ary ambany ianao zany de voakipily fa tsy possible corruption ato anatin'ny RCR
izay a le bourse zany amin'ny ankapobeny tsy mifidy filière io fa ny filière rehetrarehetra de mahazo mifaninana ao anatin'le izy ary nisan'ny mahazo bourse de 30 minimum raha le donateur continu efa présent eo fa be dia be koa nefa mivona andray anjara ary isaorana be dia be an'ireo mpandray anjara zany isaorana be dia be an'ny mpamatsy vola isaorana be dia be anareo membre RCR zay efa se manifesté hoe anampy isaorana be dia be an'ny ekipa ao anatin'ny commission rehetrarehetra mandray an'ny tanana zany zavatra any satria ao anatin'ny RCR de be ny vola daholo izay tsy raray tsisy mikaramo zay zany ao na ariary azy nefa mandeha ny fikarakarana ny bourse io misaotra betsaka anareo fa misy citoyen responsable eto avitra fa tsy mbola very akory ny fanantenana ho an'ny Madagasikara fa misy citoyen responsable eo ary zay rehefa manao formation mitety faritra de misy TGV misy TIM misy Freedom misy APM manaraka amin'ny formation nay satria zay tsy mandray an'ireo adversaire fa iverinay fa complémentaire anay reo ka zareo mahazo le fitondrana de mba fantany aloha le formation nomenay raha zay mahazo le fitondrana de fantapantany ohatra zao zay rehefa mitondra ka tsy hanaonao foana koa le olona fa hoe apetraka mazava hoe reto ny fomba hitondranay de am'izay fotoan'izay izy zao le antony anoherana satria misy idéologie ny RCR mipetraka tsara le hoe consciencisme ny atongavan'ny fiarahamonina ho systématique le conscience zany hoe mandeha automatique le fiarahamonina fa tsy akibedy satria ny fiarahamonina malagasy tany aloha tany de basé tamina consciencisme hoe tainombo mivadika aza tsy misy mangalatra consciencisme zany trano aty misy avaratra zay tsy male kialofana zany hoe conscient ho azy ianao zany avinareo mandroso ato rehefa lenan'ny orana le tsy andanina de zay fiarahamonina zay ny tiany averina amin'ny alalan'io idéologie io fa tsy tonga atsika io raha tsy manova rafitra tsika de le rafitra ny manery atsika iny le ohatra raisiko foana hoe manandrama ianao mihinana manga any amin'ny banky raha mety fa teren'le rafitra ianao anao akanjo madio rehefa miditra any amin'ny banky ka rehefa teren'ny rafitra ianao de conscient ho azy ianao midirana amin'ny banky ianao fa lasa mahay manao anatoboko zay automatique zay namana yavitra fa anetsena ianao sauvage de arakaraky le rafitra ametrahanao an'le olona zany no mahatsara na maharatsy an'le olona fa tsy zareo scandinavien akory ny hoe tsara fa tsara ny rafitra any tsy zareo finlandais akory ny tsara fa tsara ny rafitra any de lasa tsara le olona de rehefa makany amin'ireny toerany ireny ianao na adinonao eo amin'ny arabe eo aza ny entanao verina eo anao raha pitsy maraina mbola eo iny fa tsisy maka zany iny fa ny tsika na ataona anaty poketra aza le entana ka misy fivorianao anaty mariazy azy hatrany am-piangonana ny poketra tsy azo apetrapetraka satria mamono olona lay rafitra manimba teo tsaina le rafitra zay rafitra zay novaina namana yavitra tena farany Andriamatoa Lazara Zafiarsan efa saiko resantsika ihany makasika ny resaka monarchie teo moa zany fa voafetra ny fotoana ihany koa tsika voageja anatin'le fotoana tiako antanina hoe aiza ho aiza ny mety fahitana ny taona 5 taona manaraka ny fotoan'ny fitondrana Rajoelina ity raha mipetraka zao satria samy manamafy ihany koa ny vondron'ny kandidany amin'ny resaka hoe mitontolona ny fanoherana zay ilay mpanohatra tsy le ivelany resaka ivelan'ny antenera-pirenena hoe mbola mitohy mijoro ihany ny RMDM ohatra sy ny atoko maro samihafa anahoana le kisarisary amin'ity 5 taona manaraka ity raha ny fanjakana manaraka ny sosokevitra omeny RCR de mahita stabilité izy azony ataony manantona anay ahoana ny hitana stabilité fa ny sosokevitra omenay de sisy afa-tsy ny fanovana rafitra ny stabilité de miainga atare amin'le légitimité anao tany amin'ny fifidianana tany ianao efa tsy légitime de voatery anao mampiasa force fa rehefa mampiasa force isan'andro da roa isan'andro any mivadinao iava manao ana mety fetraka miaritra ihany aloha izy amin'ny voalohany satria zay le gasy miaritra be ny gasy fa rehefa mipoaka avy ao izy tsy zakanao ihany donc tsy maintsy makany amin'izay ihany tsika zany rehefa tsy mahay mandray hevitra ny fanjakana satria rehefa hita mpamatsy vola fa tsy légitime ianao de ahena ny vola ampiasaina eto ny investisseur rehetrarehetra de mijery indicateur démocratique daholo alohana mipetrahana amina tany anankiray zany nge mahatonga any amin'ny Facebook iza ny pays le plus sécurisé eto ambony tany iza ny pays le plus inona ty izy ohatra hoe miadana indrindra eto ambony tany zay ngeny mahatrana indicateur raha anao investissement ianao de aiza ny olona ny tena mi-accueillir anao indrindra
fa ianao ndraha manao investissement ambanivohitrany fa ialonan'olona ianao na eto Madagasikara azy mbola mandeha mandalo olona hafa ianao vao tonga any président de la république mandoha vola azy ianao vao mahazo audience indraindray de efa hita mpamatsy vola zany zay hoe zavy hitondra volany de na anao fionana fotsiny azy teto nge nisy le hoe gasikara nakaiza de tena everitsika fa hoe président fe tena mauvaise foi de teniteny foana an'ireny fa voafitaka kely le président tetako enisan'izany hoe bus arivo nakaiza de everitsika hoe de miteniteny foana ve le président za tsy mino an'izany fa voafitaka le équipe any le président satria misy businessman mandidiny ao de anaovan'olona business daholo le zavatra rehetrarehetra ka ahodin'olona any miemitra le gasikara rehefa avy ao miemitra ny tompony le bus satria misy intérêt ohatran'izany ange io resaka affaire tsy mifily tany Angleterre io maka commission le olona mandidina président raha ilaza raha affaire aloha président ka hiteny ianao hoe za miasa amin'ny présidence de mahazo mijanona any amin'ny toerana tsy azo hijanonany tomobile ianao de toraonareo le tomobile fa za iaro anareo tsy mampirisika n'olo ana fitsaram-bahoaka fa le présidence tokony exemple fa ianao mahita an'izany hoe projet présidentiel de any amin'ny toerana tsy azo hijanona le tomobile mijanona satria manara roatra daholo le tandapa am'le titre kely mba nanana ao amin'ny RCR tsy misy an'izay raha marimarike an'izay nareo de signaleo za fa tsy azo atao an'izany le firenena ka ohatr'izay koa raha marimarike zavatra tsy mety ataon'le mpitondra ny ao anatin'ny RCR de mahazo miteny daholo ny RCR tsy mety eo ataonao hoe laza zay le complémentarité ka zany zavatra zany a raha économie ndresana ny fisian'ny olona manelanelana amin'ny président amin'ny resaka ohatran'ireny a de manimba be deabe mihitsiny a le environnement des affaires ka raha jerevanao ny any anatin'ny doing business indicateur de mahita ianao hoe afrina vao makarakara tany eto Madagasikara de vao mahita le indicateur ny olona firy volana ikarakara taratasina tany fotsiny de voatery anao manao corruption de misy olona tena allergique an'izany corruption zany rehefa zatra any tany ivelany fa mivonto hatramin'ny vatany raha vao maheno izy hoe mametraka kely tena allergique proprement dit zay tsy mampety an'le izy ka etsy le paramètre politique efa instable zany mbola miampy an'le hoe misy tandapa ao a businessman manodidina anao a de sarotra manatateraka investissement eto Madagasikara de miemitra daholo na rehetrarehetra de mivadika chômage le izy tsisy asa ary le tanora de raha antsika mahita io zany a hoe ambakain'olona amina resaka zavatra tsisy dikany any ambakan'olona ny gasy amintsika am'ten'izao a ny insécurité moa zany tsy resahana ntsony any ambanivohitrany a efa manapa-dongo gasy amintsika am'ten'izao efa maka mason'olona velona ny gasy amintsika am'ten'izao a ary ny indicateur ohatran'ireny a midika fa miazakazaka makany spiritualité ny olona rehefa tena pauvre de ararotiny mpitondra fivavahana am'izay sy ny mpilalahody satria eo anao zany matière faible raha le niveau logique ao anatin'ny olombelona de hoe rehefa tena tsy tafavoaka ntsony izy de mirecourirana miantso vonjy amin'ny force paranormal extérieur mihitsiny de voatery izy manantony hoe azafady andray matompitondra fivavahana fa za tena tsy tafavoaka mihitsy ohatr'zao de eo moa zany mamorona le mpitondra fivavahana hoe ohatr'zao andriamanitra ohatr'zao a de makany daholo le économie rehetrarehetra de voafitaka le olona de makary amin'ny mpanao ody izy de voafitaka le olona satria za tsy miteny marina disy le mpitondra fivavahana tsy zay le izy fa ny danger ao anatin'ny indicateur de hoe rehefa miakatra makany amina force surnaturel ny fitadiavana solution de tsisy lojika ntsony ao anatin'ny fiarahamonina tsisy lojika ntsony anatin'ny fiarahamonina fa raha miteny ianao zany hoe zao ny tokony ataotsika de mamaly ny mpanekipanao hoe araka ny voalazan'ny fanaha de tiany mety amintsika na tsy lojika aza le zavatra de mikorotana ambony ambany a ilay fiarahamonina zany zavatra zany a vokatry le rafitra maty a ka mila mametraka rafitra tsika tsy misy fandrarana eto hoe tsy mahazo mivavaka ny olona fa zay a neutre vis-à-vis de la religion ny RCR anatin'ny valeur anay zay de avela samy mivavaka ny olona fa tsy avela hivadika publicité a le resaka fanahy fa raha vao misy publicité io de tokony condamnena amina hetra satria efa fitadiavam-bola matoa misy publicité zavatra ohatr' zany a le fanovandavatra mila apetraka eto fa tsy hoe anafoana fivavahana akory ny tanjony fa tokony izy a ohatran'ny any dokotera io tsy azo atao publicité ny fanafody fa raha vao ataona publicité io
ka ity fanafodinao ty mora any anao mahita tsy misimisitry ny fahasalamana ndraindraikitra manakandroany mahita le publicité eran'ny tsena aodi-bavony tension iny de efa mahay nitsenjery daholo olona rehetrarehetra de hoe mahasitrana aretina zato na 50 le zavatra teneniny eo de nefa ianao mahita anazy marary any ny aretina 50 nefa sitra noho izany rehefa mirecourir amina force extérieur ny lozika le olombelona de efa sinina zay hoe hiditra ao anatina danger le firenena satria tsisy lojika tsony zany no erako anao fa rehefa miteny le fanahy hoe zao ny atao de tsy maintsy manao an'iny fa hiveriko fa marina iny tsy mana paramètre relation rationnel tsony zany le fiarahamonina zay ny ezahanay arenina ao anatin'le consciencisme satria le consciencisme de olona manaraka n'lay hoe mba misy zavatra mitombona ny zavatra resahana fa tsy miteniteny foana ao anatin'le karaha manao projection économique tsika de ny cadrage macroéconomique ny tsara atao référence indrindra avoaka ny FMI matetika itsika tsy mahita croissance mihoatra ny 5% am'ty taonty itsika mahita inflation ambony am'ty taonty itsika mahita taux de chômage ambony mandraky teny androany itsika mahita hoe 95% gasy zara mahay mamaky teny ny ankizy any ambanivohitra any tsy mahay mamaky teny zany 95% ny ankizy any ambanivohitra any indicateur daholo zany de ianao mamaky tableau de bord zany mahita hoe ato ny tokony kitena ato ny tokony kitena fa firaretsoina ataotsika fiarabana tany amboalohany fa sarotsarotra ho atsika ny taona 2024 marina ny fotoantsika andriamatoa filoha nasionalin'ny RCR taky ny vahiny rehetra mena ranihitra anao mamitina na ataotsika hoe manampy zay tokony azo resahana na manaitra ihany koa ny olom-pirenena ny fitondrampanjakana ny mpanao politika sy ny ataotsika malagasy tsy vaky volona ny eto tena ny any ivelany makasika ny resadresaka atsika eto mety efa mankaleon'ny olona hiavitra le resaka rafitra fa tena leo koa ny olona tamin'izany andro zany resaka apartheid le tsy nentiny réussir mihitsy izy tao anatina 20-30 taona eo ihany modikodina eo fa nivaly izy ny farany efa nandray andraikitra le vahoaka endovana ty amam-polo taona ny olona niady am'izany fanavakavaam-bolokoditra zany ny tolona fanovana goavana de mitaky fahavonona sy faharetana ao anatina firenena anankiray de tsy atao makivy antsika namana RCR zany fa vao maky aza manapirofo ny alehibeazany tanjona ny fahaelany ny atongavana eo fa raha lalana akaikikaiky io de tonga eo ka atao inona moa lalana akaikikaiky fa teo daholo ny rehetrarehetra hoe 10 taona de mintsana 10 taona de tsy mahavita ninina fa itsika mieritritra changement lehibe tena goavana ka za mieritreritsika fa raha hitady vola milliard de ho azo une semaine fa arakaraky ny volume le vola enjehana ny fotoana ilaina atongavana am'izany fa raha ianao mahazo 1 milliard une semaine zany nanoloanao raha mikorotana mba azakatsika le tena changement de mianatra koa tsika mandritra n'izay fotoana maharitra zay fa ny iafarany eo de tsy mety hanova rafitra ihany tsika satria tantarany zanak'olombelona io ataotsika eo de expérience an'olona tany aloha tany de fantatra avy eto io de maketo manohitra n'iny olona de teny olona hoe laza adala laza système neny le iny tsy mahafantatra va système de kelikely olona de hoe ohatra marina kelikely le olona tena marina kelikely le olona ina ny azo anampiana kelikely le olona izy mihitsy mitoren'le hoe dovaina le rafitra efa mandalo an'izay etape zay tsika tsirairay de mila faharetana le izy fa 70 taona ny eo mandeha laha tany amponja fa tsy hiteny reny olona hoe ela be zany anareo zany raha natao ty tamin'ny 2013 efa vita le fanovanan-drafitra 10 taona zay ny estimationay eo amin'ny 7 taona eo Madagasikara mahenjika firenendehibe anankiray milafina raha toekarena raha miova le rafitra anao moa tsika rabasoa rabatsara raha mbola tsy anao moa tsika de mitafy t-shirt aloha tsika mandritra ny 5 taona indray zany namana hiavitra fa efa sambanazy ihany tsika nareo moa zany marimarina kokoa de miara mizaka ny lizeto tsika satria ianareo no mitafy fa zay no mipehen'le satria tsy maintsy efaina le volan'olona nanome an'ilay t-shirt tsy miresaka fitondrana fa rehefa mizara t-shirt entina ifidianana safidinao de mitovy daholo na mpanohitra eo na fitondrana eo fa izahay moa tsy mahay an'izany fa ny anay hevitra no zarainy satria ao anatin'ny lalàna de fampielezan-kevitra ny resaka fa tsy fampielezana koveta
zay ny isaorananao be dia be avitra nandray anay androany a isaorana voaka malagasy nanaraka teto androany a raha misy fahadisoana dia araka rehefa nyteneko teo hevitra le izy fa azazalaza raha zafiarsoana ankahalainareo fa tsy misy antony azahoanareo tombony ankahalana ana fa hevitra diso fotsiny dia tenenonala izy hoe diso fa zay azo ahitsy anatsarana n'lay hevitra fa itsika atao anaty sambo anankiray a dia mba miezaka tsika miara-mivoy an'ity Madagasikara ty fa tadorendrika i Madagasikara mankasitraka tomboko lahy manamandram-peona tompoko vavy Kasitrana andriamatoa Lazara Zafiarson flou national mialatsiny tompoko flou national ny RCR kasitrana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano tany inona fa anafana tondra zavatra maro isaintsainana zay ihany koa ny antony fandaharana ahafahantsika vahoaka antsika mpijery tsy akanavahana isa tokantrano any mandinika sy misaintsaina ny lalany itondrana ny Madagasikara ny anjara brika ihany koa entina amin'izay fanovana sy ny fampandrosoana izay akasitrana teknisiana atao ambadika atao nandrindra ny sary sy ny feona fa tsika nanaraka ny fandaharana natao amin'ny fahitalavitra na ny onjam-peo teo ihany koa any amin'ny tambazotra serasera maro samihafa ny YouTube sy ny Facebook amin'ny alatsinainy indray ny fotoana antsika manaraka mametraka ny manam-pitafa tompoko lasy tompoko vavy